Totran'Andriamanitra isika mbola afaka miombavaka, koa asaiko hatrany ianao fa hiara-manatanteraka izany isika. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro amin'ity fotoana manokana ity dia manana antombavaka izay entina eo anatrehanao izahay. Kanefa mangataka hatrany izay famelan-keloka satria olombelona tsy tanteraka ihany. Afahanao mandray sy miaino ary mamaly araky ny indra fonao ny vavaka, ny antombavaka izay entina sy asehatra anatrehanao. Manona manokana ny namanay Alexa izay maneho fa misy fasarotana eo amin'ny voky ny vadiny ny fanananjanaka sa. Efa misy ny fikarakarana natao noho ny fitiliana izay nahitana fa misy izany fasarotana izany. Ianao ihany Tompo no azonay ankinana. Tsy misy afa-tsy ianao no mahalala ny mahasoa. Koa raha mitondra izany antombavaka eto izany izahay dia miombona amin'izany mpanomponao izany sy ny ankonana. Tompo malalo, raha sitrakao dia mba tanterao ny fanirian'ny mpanomponao. Ny fikarakarana ara-pahasalamana izay fahatao dia mba hidiro an-tsehatra izany Ray Malala. Ianao ihany koa no hanome fiadanam-po izany ankonana izany, ka ny fitsaboana rehetra izay atao dia hisy akony tsara tokoa. Faniriana izay apetraka eo am-pelantananao izany fa tianay raha mba ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.